tsy amikery na mipahatanjahana fa amin'ny fanahy hoy Jehova tompony maro. Amen. Tsy amikery na mipahatanjahana fa amin'ny fanahy hoy Jehova tompony maro. Izay no iainatsika, izay no andehanatsika. Tsy amikerytsika na amin'ny atanjahantsika fa amin'ny fanahiko izy amin'ny fanan'Andriamanitra hoy Jehova tompony maro. Tsika ianao amin'izao ora sy fotoana izao ao ambadiky ny micro ao tena hoe maka toerana tsara ndao tsika hivavaka, andao tsika tena hoe ataovy torotoro ny fonao satria mety tsy nihaino ny feo fanamasina anao, mety tsy nanatanteraka ny sitrapony ianao amin'ity androany ity. Tena hoe mipapotanteraka eo anatrehany. Mety nisy fotoana ihany koa adinodinitsika ny karakara azy, efa mivatatsika tsy adinitsika ny karakara azy amin'ity androany ity. Anavao an'izay indray izao sy ianao mivavaha ianao, sokafy ny vavanao fa raha tsy misokatra ny vavanao ahoana moa nitenenanao amin'ny tompo. Eny fa mety hoe ezanao ato anatin'ny fo ka matoa ny vava napetraka ny tompo dia ilaina ihany koa ny vava. Tena hoe maka toerana tsara ianao dia andaontsika hivavaka. Na tsy hanokatra micro ianao fa ao ambadika eo Jesosy mahita. Vavaha ianao na maheno an'izao teny izao ihany koa. Minao fa nisy azonao ndraisina tanatin'izay. Na dia ataoko hoe teny indray mbava ary na dia ataoko hoe tsy izy rehetra. Halleluja. Halleluja. Jesosy misaotra anao indray izay. Misaotra anao Jesosy tamin'ny teninao. Misaotra anao tamin'ny fotoana nomenao ahy teto androany. Tafitako ny hafatrao Jesosy. Halleluja. Tafitako ny hafatrao Jesosy izay nampitondranao ahy. Hivavaka ho amin'ny teny izay rehetra nilazaina teto Jesosy. Hitoetrana anaty fony tsiraray avy tanolona ka niriny teninao. Mety tsy nihaino ny hafatrao tokoa izay Jesosy. Tsy nanao araka ny sitraponao. Tsy nandeha araka ny fitarita amin'ny fanahy masinao amin'ity androany ity indray izay Jesosy. Havaozy indray izay Jesosy. Aoka izay tena anana fotoana hikarakarana ny ara-pananay. Ilay tsy ho lo, tsy ho potika, tsy ho levina, tsy ho ketrina, fa ilay velona mandrakizay tena fananao. Izay napetrakinao ato aminay tsiraray avy Jesosy. Halleluja. Rehetra vavy tsiraray avy rehetra Jesosy. Tsy indray ny fananao izay efa nasotsakinao ato anatinay hiasa managery aminay tsiraray avy indray amin'izao an'izao Jesosy. Halleluja. Fanahy masina milanao izay araka ny teninao tao amin'ny Zakaria. Tsy miamierinay Jesosy. Tanjakanay fa ny fanahy napetraka ao ato anatinay tsiraray avy. Miasa mafy ianao fanahy masina. Miasa mafy ianao aminay tsiraray avy. Halleluja. Miasa tanteraka ianao fanahy masina. Ilainay ny herinao. Ilainay ny herinao. Fanahy masina no andory izay rehetra tianao aminay tsiraray avy. Nanomboka androany izay Jesosy. Isaintsaina ny teninao. Tianao izay ampalahelo ny fanahy masinao izay napetrakinao ato anatinay tsiraray avy. Misaotra Jesosy tamin'ny teny fampatsiahivana. Misaotra Jesosy tamin'ny teninao. Satria anao dia mampatsiahy anay mandrakarivo. Manintsy anay mandrakarivo. Mananatra anay mandrakarivo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Nanaovako sy nanatanterahako, nampitako hafatrao teto androany. Izay rehetra manatsofony, aoka izy hiainy izay rehetra milazay ny fanahy masina teto androany. Misaotra Jesosy eo. Halleluja.
Amen. Nakasitraka antsika tsiraray avy ena ny bila tsofina iahy ny hafatra avy amin'ny tompo zany. Ny tompo ny ampitombo fahasoavana izay rehetra fa ho amintsika tsiraray avy. Niza maheno an'izao feo zao i tompo mampandroso ampiteny ny teny rehetra ao anatinao tsiraray avy ao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Amen. Dia aferiko any amin'ny tompona ndraikitra raha ny micro dia samita iny Jesosy daholo itika tsiraray avy. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Sotra ny tompo isika tamin'ny alalan'ny mpanompony izay nampiteneniny tamintsika indray ka nanambarany hoe isika dia mampironona Andriamanitra hitovy endrika aminy ary ny fanahy no napetrany ao amintsika kanefa izany fanahy izany dia tsy mila hoe apetraka antsika hoe hatoritory satria hoe efa nomeny ny tompo ny fanahy isika dia mandeha araka izay tersika fa mila karakara isika mba tena hoe hitovy endrika amin'Andriamanitra satria na dia nomeny ny endrika Andriamanitra ao anatsika isika rehefa tsy karakara isika izany fanahy izany dia tsy hitovy endrika amin'ny falasa, hitovy endrika amin'ny fanahin'ny Satana rehefa tsy voakarakara isika io fanahintsika io. Ka mahay fanahy iray antsika izay mitsiny dia efa nanomana izay hery izay ny tompo andao hiaraka aminay izany hanomana ny fanahintsika isika dia andao hiaraka antsika rehetra hanomana ny fiainam-panahintsika mba tena hoe hanana ilay fanahin'Andriamanitra mitovy endrika aminy fa tsy ilay fanahy ratsy izay fanahin'Andriamanitra izay efa napetraka aminao fa rehefa tsy voakarakara dia lasa fanahy ratsy izany hoe mifanohatra amin'ny fanahin'Andriamanitra izy rehefa tsy voakarakara antsika amin'ny alalan'ny teny tompo andeha ho antsika ary izay hery izay aorian'izay dia hitondram-bavaka ny mpanompony izay napetendran'ny teniny teo tsika dia ndao ary omenanao ny fandefasana ny hery. Mati
antuke Timba mati antuke Timba mati antuke Amanduva lanije Timba mati antuke Timba mati antuke Timba mati antuke Nuanaradi antuke Timba mati antuke Timba mati antuke Amanduva lanije Timba mati antuke Timba mati antuke Amanduva lanije Timba mati antuke Timba mati antuke Amanduva lanije Tena vonina ve ianao le hiaraka itsika araka ny hira zay de hoe andao hiaraka aminay anompo any tompo anao ny asan'ny tompo mino fa samy vonina isika tsirairay avy karakara sy fanasika ary tena hoe anao ny asan'ny tompo satria tsy maty antoka zay manarany dian'ny tompo fa handova lanitra zao senao de misy anao anatiny hoe miomana an'izany handova lanitra fadovana ny lanitra zany safa Andesika hivavaka hitondram-bavaka ho an'ny mpanompo izay nampitondrany teny teo de teko mba sokafanao ny micronao raha afaka mivavaka ianao ary ihany koa hoe tombavaka ny tenanao amin'ny fikarakarana fananao de sika tsirairay avy fanaonam-bavaka ato hiara-dia hatramin'ny farany fa tsisy miala fa miaraka amin'ny Jesosy sika rehetra. Sokafa ny micronao raha ohatra ka afaka manokatra micro ianao. Halleluja, misaotra anao zahay Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanomponao izay nampitondranao ny teninao teto. Misaotra anao zahay raha mbola nampahatsiarovinao tompo fa ny fananao no natoetranao ao anatinay izay hokarakarainay tokoa ary indrindra hoentinay manao ny asanao. Misaotra anao zahay Jesosy satria nitoetra ao anatin'ny mandrakariva anao Jesosy mampahatsiaro na dia lava ao anatin'ny fahotana zahay na mety variam-bariana dia fo azonao mandrakariva ny fananay satria fanahy izay ampiomaninao ny fanena aminao Jesosy any natoetra anao amponay. Fanahy izay noharinao tahaka ny endrikao izany Jesosy any natolotra ao anay. Fanahy izay natoetra anao mba tena hoe haneho ny voninahitra ao sy haneho amaha hoe fanahinao Andriamanitra izany no napetraka ao amponay tsirairay avy. Misaotra anao indrindra zahay Jesosy satria voarainay ny teninao. Misaotra anao satria ianao Jesosy mbola mahavoky ny fanahy rehetra ihany koa. Misaotra anao tompo malala satria dia miteny aminay mandrakariva ianao. Misaotra anao koa amin'ny mpanomponao izay nirahanao teo nitondra ny teninao Jesosy aoka ianao tompo no hameno mandrakariva izany fahasoavana zany hitombo ary araka izay kely nafafy teto Andriamanitra dia hampitombonao be zato heny ary tsy manam-pahatam-perana ka hanao ny asanao hanitatra ny valanao ary hitondra mpanahy maro amin'ny fanjakanao Jesosy. Atesao zahay tsirairay avy tompo ary eoka hiomana mandrakariva ny fananay Jesosy hiovariam-bariana amin'izao tany fandalovanay izao ary tsy anisan'ny andronay tompo fa hanonto izay rehetra andro laninay tamin'ny zava-poana Jesosy dia hananeranay ny sitraponao izany. Ako fenonao fanahy mazoto ny tsirairay avy ato amin'izao ora sy fotoana izao Andriamanitra izay manatsika eto feno fanahy mazoto feno ny fanahinao izay feno fahavononana tanteraka amin'ny asanao Jesosy ka hiaraka isalahy zahay hiaraka manao ny asanao tompo fa tsy hisy fisarasarany satria izay mitambatra no mahery aoka ianao Jesosy Andriamanitra mitarika anay mandrakariva aiza lehanay tsirairay avy ary ampitomboy fahendrena mandrakariva zahay tompo haneho ny voninahitra ao anatinay na amin'ny fitenay na fihesika izany Jesosy ny fanahinao ny tena hitoetra ary iseho amin'ny manodidina anay mba ho tonga fianarana ho an'izay rehetra mino anao zahay tsirairay avy. Halleluja. Konatra ny anao Jesosy tompo Andriamanitra tsara indrindra. Feno fifaliana sy ravoravo tokony ny fonay manana anao ary ny fifaliana Jesosy no mbola hiterana ianao sy hanompoana ianao andraisana ny asa izay efa napetraka ao aminay tsirairay avy. Halleluja. Makasitraka tompo. Amen. Tao ihany hira anankiray tsika hiaraka hifaly
Ary iren'izay raha misy manana fijoroana vavolombelona na misy manana hambara dia misokatra ho antsika ny micro tenda ho ary aho ny antsika izay hira anankiray izao.
Alleluia. Ina famarany faly tao amin'ny tomponao tao anatin'izay hiro zay a. Raha misy manana hambara na fidoroana vavolombelona na mety hoe vavamety aroso a dia atelitra anao ny micro ho izay manan-kambara na ny voninahitra ny tompo ianao. Andawary fa omena antsika ny micro. Jesús, considerando a caniva e fasoaran tudo. Sabe se mananambara, sabe tutoriana, e manambara tukuafa, e candiamanta, e ambitiga traiaria a rifanahi. Setia, para kila rava silvia, ni tunga de yafa. E jangan para kaiting, dan kasati. Lahat na nantisama sa amin natin sasakit sa dinami. Di, hindi fanuman ka, di, ifanahan ko. Mungban fanah. Kami dyan, di mana mafi, sigawa, fafanahiray ko, niyara kan siga, kakulukuluya, arang vir na wanat sigat kunting tuk. Kamananaf mo na hatang faranya, Pasara Yesusnya armada khair sampai di mata kita kita sampai tahun. Amin. Parang tumpar fanahiray maro sa tinabi. Dapat simetro resaka fanahan na mandravav-tany tsy misy ozana mitondra ny ten'Andriamanitra tsy fantako fa ohatran'ny hoe tamin'ny fotoana nanomanako ny hira dia za minina teny azy mena ho tompo a dia mina fa fanandrika ty hira ty andao hiaraka aminay a dia tena ny fanandrify marina tokoa zay le hoe mafanahy iray atsika dia voninahitra ho an'i Jesosy rehetra ihany a raha mbola misy mananambara dia mbola tolotra atsika ny micro a aorianan'izay a dia miditra amin'ny famaranana isika. Alimiaraba tsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy a manana fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray azy. Misaotra ny tompontsika mbola izao anio izao a efa niaraba teto manko fa dia satry foana ny fampiarahaba ny fahatsarany tompo. Ia za moa zany ny fijoroana vavolombelona hoe ianao hoe mety hoe tsotra aminao fa lehibe amiko. Zay moa mbola sahirana amin'ity jiro ity ny maraina satria tapaka amin'ny 2 alina dia amin'ny 9 vao tonga na amin'ny 9 amin'ny 10 eo mahery kely eo dia za efa tafafoa tamin'ny 8 fa maizina tsisy jiro fa dia nanaraka izay rehetra nataonareo tato mila fiderana sy fiankofana fa zananao reo zany satria tsisy connexion dia efa tonga ny amin'ny 9 jereko ny jiro mbola tsy tonga. Dia fantatsako nareo ao zay fa mety efa hoe aiza rahavavy sy mbola tsy tonga. Dia za koa nefa ny adiniko nampitondra crédit an'ity namako ity izy mivoaka mam'izay mbola mpiditra TG ka tena 0 mihitsy ny tato. Dia eo amin'ny fitezerevana hoe tsy maintsy hitrosa raha mety hitrosaina ny alphabet mitrosa dia nivoaiko foana ny tatary dia jereko misy an'izay tonga. Dia za miditra iny hitako mesaziny rahavavy Sylvie. Dia avy eo ary za miditra iny dia miditra kelikely nandeha ihany ka ny data fa nefa tsisy crédit ato anatin'ny telefonako efa no 0 mihitsy ny arany. Izany hoe efa nanany alpha zao raha vao mampiditra dia miena ny crédit. Dia nandeha foana nefa ny data dia mbola na eno hiranareo tato iny fa rehefa nandeha kelikely amin'izay dia tonga amin'izay ny jiro. Dia tanatin'izany vavaka tamin'ny 4 juska tamin'ny 9 teo dia raha matona ity moa indraindray tena hoe mifo maraina mihitsy. Dia raha vao izy mifo dia lasa tsy na ianao avy tsy concentré satria izy miantso amin'ny telefony. Dia tena zavatra amin'ny tombo ato tena ampatorianao zavelanao vitako ny fitondrako ny teny mba tsy hisy feona tetina tafidy anatin'ny fitondrako ny ia dia voninahitra omeko ny tompo rehefa ihany fa hatrizao izy mbola tsy mifoha reny tompo tokoa
Izay le hoe amin'ny zavatsy ny satria lasa tafiditra le feo antsony telefona nefa za ery an-dakozia miala an'le namako ihany fa Jesus dia mianatra amin'ny angatanao dia engamba mivavotranao vaovao-belona